Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Eny ary tompoko, soratika an'Andriamanitra lehibe indray ny fotoana eto androany izay iarahantsika amin'ity fandarana ity. Miaraba anareo rehetra izay mpanaraka ny fandarana ny tenako ary maniry mba hitondra fahasoavana lehibe ho anao ity fampianarana izay entiko androany eto amin'ity fandarana ity. Ndao ary aloha tsika hivavaka angataka ny fanamasina hiasa mahery eto amin'ity androany. Akipio ary masonao. Andriamanitra misaotra anao aho noho ny fitahiana sy ny fahasoavana no ity fotoana androany ity mitenena aminay ianao ampianaro izahay tario lalana izahay afanay miorina tsara sy mijoro tsara ka izay rehetra mpanaraka ny fandarana dia andray fahasoavana avokoa misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny lohahevitry ny fandarana moa izay ho arahantsika androany dia mikasika ny amin'ny fahoriana. Ny fahoriana sy ny ady izay mandalo eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Pino ianao nefa tsy mety afaka fahoriana, tsy mety afaka problème, tsy mety afaka ady, misy olana foana eo amin'ny fiainanao. Ary nandray ianao dia mila ho kivy mihitsy hoe fa inona ihany ary nefa ny mba efa mivavaka ihany. Zavatra efatra no jerentsika ao anatin'izany voalohany, ny mahatonga ny olona matetika pino tsy mety afaka fahoriana satria eo amin'ny fiainany mihitsy no misy zavatra tsy milamina. Miaina ao anatin'ny fahotana izy, mivavaka izy fa manota ihany. Miaina ao anatin'ny faharatsiana, mijangajanga, mangalatra, be dia be ireo fahotana mbola iainany, tsy fofony. Tsy mahagaga raha tsy mety afaka ny fahoriana eo amin'ny fiainanao satria ny Baiboly dia milaza hoe Isaia 5:50 voalohany sy faharoa dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Zany hoe be dia be ny olona no mivavaka fa tena tsy fony ihany ny fahotany, mangalatra ihany izy, mijangajanga ihany izy, miaina amin'ny fiainany ratsiny ihany izy, manao tahaka amin'ny fanaon'izao tontolo izao ihany izy. Tsy magaga raha misy olana eo amin'ny fiainana ka tsy miva mihitsy ny olana satria mazava ilay lazay ny tenin'Andriamanitra teo hoe tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny heloka misy eo amin'ny fiainantsika mihitsy ny mahatonga an'Andriamanitra tsy afaka miditra tsihatra eo amin'ny fiainantsika, tsy afaka mamany olana eo amin'ny fiainanao. Mivavaka ihany ianao fa tsy mpamaly vavaka, miantso an'Andriamanitra ihany ianao fa tsy miaino izy, mitady an'Andriamanitra ihany ianao nefa tsy misy vahaolana satria ianao pino nefa miaina ao anatin'ny fahotana. Ary ny Baiboly dia mazava tsara mihitsy ny teniny ao amin'ny Jaona 5:1-3 hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henony. Zany hoe Andriamanitra izay potsika zany dia raha miainao anatin'ny fahotana ianao dia tsy mihaino anao izy, tsy mamaly vavaka anao. Fa ny olona tena mivavaka amin'Andriamanitra sy manao ny sitrapony no ambaran'ny Baiboly hoe fa henony. Noho izany ary raha tianao ny andray vahaolana, raha tianao ny andray valim-bavaka, iova tanteraka ny fiainanao. Za resy lahatra hoe Andriamanitra io dia Andriamanitra lehibe, efa nampanantena izy hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ary ampisehoko zavatra lehibe sarim-pantarina izay tsy fantatrao, zavatra tena tsy takatry ny sainao ary tsy fantatrao no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Raha ohatra ka tena manapa-kevitra ianao manomboka androany hoe hiala amin'izay rehetra mety ho fahotana, anamboatra ny fiainako anitsy ny diako ialako izay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra, amboariko ny fiainako. Be dia be ny olona tia andray valim-bavaka fa tsy mahafoy ny fahotany. Be dia be ny olona tia andray vahaolana fa tsy mahafoy ny fahotany. Be dia be ny olona tia hanana fiainana feno fiadanana fa tsy mahafoy miala amin'ny fahotany. Fa androany kosa dia mampahery anao hoe manapa-hevitra. Andro tokony hiovana zao, andro tokony hanapahana hevitra izao hialana amin'izay rehetra mety ho fahotana, ny faratsiana rehetra mamatotra ny fiainan'ny zanak'olombelona, ary ianao dia hanomboka hizotra makany amin'ny fiainana mitondra amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Zay zany voalohany, mila miala amin'izay rehetra mety ho fahotana ianao. Ialao izay rehetra ratsy tsy ankasitrahan'Andriamanitra
zay hitanao mihitsy hoe tsy mifanaraka amin'ny baiboly ialao zany. Faharoa, mahatonga n'Andriamanitra ohatrany hoe tsy miditra antsihatra nefa ny Andriamanitra tena miditra antsihatra foana, ary mahatonga ny olana tsy mivay eo amin'ny fiainanao de misy zavatra anankiray faharoa tokony ho fantatra hoe fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny olona zay manompo azy. Zao no ambaran'ny baiboly amin'ny Petera voalohany toko 4 andininy 12. Hoy baiboly, ry malala, aza gaga noho ny fizaham-toetra mamay izay mahazo anareo fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjoa anareo izany. Faraka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy de mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fifeon'ny voninany koa. Zany hoe mety misy fizaham-toetra tokoa eo amin'ny fiainatsika, mety misy fahoriana mangidy, mety misy zavatsarotra, kanefa ny baiboly de fa manambara mialoha hoe aza gaga noho ny fizaham-toetra mamay manjoa anareo ho fitsapa-toetra. Zany hoe Andriamanitra zany eo amin'ny fampotsika an'Andriamanitra koa de tena tia fantatra hoe atraiza ny fetra ny fanomponao an'Andriamanitra. Vonona ve ianao azy na de hatramin'izay olana mafy sy mangidy indrindra ary, vonona ve ianao hanompo azy na de misy zavatsarotra mafy mandalo eo amin'ny fiainanao azy. Rehefa hoe mivavaka de tsy hoe tsisy mihitsy zany ny olana, tsy zay izy, misy ny olana fa Andriamanitra miditra tsihatra mamonjy anao, manafaka anao, ary zay nanomezana an'i Jesosy, mpamonjy izy, mora azo indrindra amin'ny andro sarotra rehetra izy, mpamonjy no teraka ho antsika. Zany hoe nomen'Andriamanitra mihitsy ny mpamonjy, amonjy ny fiainantsika zanak'olombelona, ananantsika fiainana tsara sady mahafinaritra. Fa raindray nefa de misy olana tsy mety miva eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, na de efa pino ary, efa mivavaka, efa nilanao ny fahotana rehetra, de ohatrany tsy mety miva ihany ny olana. Ny antony ndiavana dia mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe aza gaga ny amin'ny fizaham-toetra mamay mahazo anareo ho fitsapa-toetra. Zany hoe no mahatonga antsika zanak'olombelona misy fizaham-toetra mandalo amin'ny fiainatsika, de Andriamanitra mihitsy te hitsapa ny toetrantsika hoe atraiza fetra ny fitiavanao, atraiza fetry ny fanomponao, atraiza ny etaetanao ho an'Andriamanitra. Ohatra zao raha mijery ny tantaran'ny Joba isika, de andeo ijerentsika ny tantaran'ny Joba i Joba de tena olona tena nanompo an'Andriamanitra ary feno tahotra an'Andriamanitra. Raha mandinika ianao ao anaty baiboly ndao vakitsika ane Joba toko 1:9 de Andriamanitra mihitsy ary rehefa mandinika avy any an-danitra. Za tena anisan'ny mampahery any mieritreritra hoe isan'andro avy any an-danitra Andriamanitra miondrika mijery mandinika ny fiainako, mijery zay rehetra ataoko, fa izany de mitarika aho feno fatahorana an'Andriamanitra, mitarika ahy hifadiny ratsy satria hitako hoe mandinika ahy isan'andro Andriamanitra. Ny any zavatra tiako hodinitsika rehetra zay manaraka zao fandarana zao de izao, io Andriamanitra zay topotsika io isan'andro de mandinika atsika, ary misy zava-miseho any amin'ny tontolon'ny fanahy izay tsy fantatsika, tsy fantatrao, tsy fantako, fa zava-miseho any amin'ny tontolon'ny fanahy. Rehefa mandinika an'ity tantaran'ny Joba ty de nisy resaka niseho tany an-danitra sy tany amin'izay tontolon'ny fanahy tsy fantatsika tany resaka momba atsika. Zay no mahatonga antsika tena hoe hifadiny ratsy foana, andeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra satria Andriamanitra mandinika atsika ary misy zava-miseho any amin'ny tontolon'ny fanahy zay tsy fantatsika. Fa mino fa manomboka androany de ho resy latra miaraka amiko ianao hoe misy zava-miseho any amin'ny tontolon'ny fanahy isan'andro momba atsika izay mety tsy ho fantatsika. Eto zao amin'ny Joba toko 1 manomboka amin'ny 9 de zao ny ambaran'ny baiboly, de hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao. Hitanao zany misy resaka ny fanaovan'Andriamanitra sy Satana tany amin'ny tontolo tsy hita maso, tsy fantatsika, tsy fantatrao, fa resaka zay mandeha amin'Andriamanitra sy ny devoly. De ozy izy vakitsika indray mandeha Joba toko 1 manomboka ny 9 de hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao fa tsy misy taka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sady mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy rehetra. Ary Satana de namaly an'i Jehova ka nanao hoe moa tsy fanantenan-javatra va no atahoran'i Joba an'Andriamanitra, tsy ianao va no manao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina zay ananany rehetra. Notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondriny, fa injiro ange ny tananao ka tendreo zay ananany rehetra raha ty andahnao eo masonao aza izy. Tena mampahery mieritreritra hoe Andriamanitra mandinika anao isan'andro
fa etsy an-daniny koa ny devoly mandinika anao isan'andro de fijerin'Andriamanitra ny Joba de izao lehilahy marina sady mahitsy matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy rehetra. Raha mandinika ny fiainanao ianao amin'izao fotoana andrenesanao ny teny izay ambara eto zao de manahoana amin'ny fahatsapanao ny fijerin'Andriamanitra anao. Tena mba olona matahotra an'Andriamanitra ve ianao? Miainao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, mifady ny ratsy rehetra, mandeha amin'ny fahitsiana. Raha mandinika anao Andriamanitra de mahita fa olona tsy manatsiny ianao. Ary raha etsy an-daniny koa mandinika ny devoly de tena miala maina izy fa tsy manana zay anakianana anao. Io fomba an'Andriamanitra mihitsy ny mandinika ny olona. Raha mahatsiaro ny tantaran'ny Davida ianao de zao nambaran'Andriamanitra ny amin'ny Davida hoe tena nahita lehilahy araky ny foko aho, zay ianao ny sitrapoko rehetra. Zany hoe Andriamanitra zany nandinika ny Davida de hitany mihitsy hoe lehilahy araky ny fony Davida, hanao ny sitrapony rehetra Davida. Tena tian'Andriamanitra Davida, nahafapo an'Andriamanitra ny fiainan'ny Davida. Engany ho anao zay miaino ny fandarana amin'izao fotoana izao tena ngetaeta koa ianao, hitovy amin'ny Joba, hitovy amin'ny Davida. Olona tena marina sady mahitsy, matahotra an'Andriamanitra, fady ny ratsy rehetra, ary olona tena araky ny fon'Andriamanitra, olona vonona anao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Mitady olona tahaka izany Andriamanitra. Amin'izao vaninandro faran'izao de mitady olona tahaka izany Andriamanitra. Aoka tena ho asianao ny tompo hoe mangetaeta hiova ianao, mangetaeta ho tahaka izany ianao. Tsetsatsetsatra tsy aritra ihany iny. Fa rehefa tena tohizanao tantaran'ny Joba de hitanao mihitsy hoe tsisy nampiova hevitra ny Joba, tsisy nampiova hevitra ny Joba, fa ninona zavatra nataony devoly taminy, ninona ny zavatra niseho teo amin'ny fiainany, ninona ny zavatra nitranga teo aminy, de tena entitra ihany ny fiainan'ny Joba sy ny fanapahan-keviny. Zao ny ambarany amin'ny Joba toko voalohany 9:20 manao hoe de nitsanga ny Joba ka nandritra ny lambany ary nanaritra ny lohany de niapoka tamin'ny tany ka niankohaka sady nanao hoe nitanjaka ny voako avy tany an-kiboneny, mitanjaka ny iverenako any. Jehova ny nanome ary Jehova ny nanaisitra isaorana ny anaran'i Jehova. Tamin'izany rehetra zany de tsy nanody Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Zany hoe Joba zany ninona nitranga teo amin'ny fiainana, na fahoriana, na tena efa vai ratsy hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladia, na fogana avokoa ny fananany, maty daholo ny zanany. Ninona zavatra sarotra fizantoetra mahamay nandalovan'ny Joba de ny zavatra mampahery ahy de izao tena nijoro Joba, tsy niovy Joba. Ary nirin'ny foko ho anao zay manaraka amin'ny fandaharana. Raha misy ady sarotra, raha misy olana mahamay, zavatra tena mampitomany, mangidy miseho amin'ny fiainanao amboary aloha ny toetranao mba hiova hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka hiala amin'ny ratsy rehetra. Ary faharoa de tena mandraisa fanapahan-kevitra mba ho hitan'Andriamanitra hoe ianao de tsy hiova fa hanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany tahaka ny Joba. Fa rehefa tena nijoro anie Joba, tena afapo Andriamanitra ary tena nivadika ny tantara. Andaoka ijerentsika eo amin'ny Joba Joba toko 2:7, 9:20 eo ny anombohantsika azy de ahoana ny reaksion'Andriamanitra rehefa afapo Andriamanitra hoe Joba tsy mivadika, Joba tena olona tena mijoro, Joba ninona mitranga, ninona midona, ninona atao amin'ny fiainana, ninona hiatra aminy de tsy miovy Joba. De ahoana ny reaksion'Andriamanitra? Joba araky nambarako teo toko 2:7 manomboka ny 9:20 de hoy Baiboly hoe ary Jehova ny tany ny hafarany Joba mihoatra noho ny voalohany ka nanana ondry amanosy 4,2 alina sy rameva 4,2 ary borito vavy 1,000 izy ary naranjavany naka 7 lahy sy vavy 3 koa izy. Ka ny anarany zokony nataony hoe Jemima, ny anarany manarakaraka Kezia ary ny anarany faravavy Kerenapoka. Tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanako Joba hita tany amin'ny tany rehetra ary niarany mendray ny lova tamin'ny anatany izy. Ary mbola velona efapoly amin'ny 100 taona Joba taorian'izany ka nahita ny zanany lahy sy ny zafiny ka hatramin'ny zafin-doaly. De maty Joba rehefa trarantsika ela ny ainany. Zany hoe Andriamanitra zany te hizatoetranao izy. Mety mandalo ady mangidy ianao amin'izao fotoana izao, zavatra mety hitrango zany hoe fizantoetran'Andriamanitra, mandalo zavatra sarotra, mandalo zavatra mafy,
be de be reo mpanompon'Andriamanitra atao anaty baiboly nary Davida reny ary efa nandalo an'izany fa ny zavatra ray aloha ampareziko anao de izao ray sy ny fanapahan-kevitra entitra ho ao anatina hoe tsy hiova ianao tsy hivadika amin'Andriamanitra ianao aina ny fetrany ianao ary na de amono anao aza izy de mbola anantena azy ihany ianao ary tena mbola vonina hijoro za mino fa andray fanapahan-kevitra ihany Andriamanitra ny amin'ny fizantoetra ampandaloviny eo amin'ny fiainanao fa anomboka hitanao izy anomboka anova ny tantaram-piainanao izy anomboka hovainy ny lalako mbanao fa ho tahiny ianao tahaka ny tahiny any Job zay zany faharoa mila miala am'izay rehetra mety ho fahotana fa voalohany mila miala am'izay rehetra mety ho fahotana faharoa mety mizaha toetranao Andriamanitra ary zay ny antony andalovanao fahoriana zany nge efa nandalovany Davida ao amin'ny salamy fahaenina amby enimpolo nge ndao vakitsika ny tenin'ny Davida salamy fahaenina amby enimpolo manomboka amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby folo zao ny ambaran'ny baiboly fa efa nizaha toetranay ianao Andriamanitra efa nanadio anay ianao tahaka amin'ny fanadio volafotsy amemy efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao efa nanisy eta mavesatra teo ambalanay ianao efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao zany hoe natao tsinitsinina mihitsy izy fa zany hoe olona nge mandeha hanitsaka ny lohanao zany tena fanaovana tsinitsinina nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay fa mitondra anay ny voaka ho amin'ny fitahina mahatretrika ianao zany hoe ny fizantoetra tsy maintsy misy eo amin'ny fiainan'ny kristianina amantaran'Andriamanitra zay tena toe-pony marina sy ny alali ny etaetany sy ny fanompony fa zavatra azo antoka koa nefa de izao tsy ho mandrakizay ny fizantoetra tsy aritra eo amin'ny fiainanao mandritra ny taona maro itsingerina fizantoetra fa izy farany ihany io ary amin'izany de omen'Andriamanitra anao fandresena ary ho fantatr'Andriamanitra marimarina hoe hatraiza marina tokoa ny fitiavanao azy zay zany ny faharoa ary ho jerentsika faranao marana atsika an'izay hoe fizantoetra n'Andriamanitra zay andao koa ny ho jerentsika ny boky ny Abakoka toko fahatelo manomboka ny andininy fahafito ambin'ny folo zao ny ambaran'ny baiboly vakitsy na de tsy mamontsy aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka na de madiso fanantenana daholy ara ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa ary na de vonoina azy ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao apatra nefa izao de mbola hifaly amin'ny Jehova ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena zany hoe ninonina mitranga mety tsy mety daholo zay rehetra atao amin'ny fitenin'ny malagasy hoe mandamoka pokaty avokoa tsy misy manjary tsy vanina daholo zay rehetra atao tena hita mihitsy hoe tsy nety daholo zay rehetra nataonao efa nianatra mafy ianao niezaka ianao niafy ianao niaritra ianao ohatrany tena tsy misy daholo zay rehetra misy sasaranao fa pokaty avokoa eto Abakoka de ny tena na misy ary zany rehetrarehetra zany de mbola iravoravo amin'ny Jehova Andriamanitra ihany aho tsy hiala amin'Andriamanitra ihany aho mety misy zany ny fizantoetra tahaka zany ohatrany tsy mety daholo zay rehetra ataonao ohatrany mandamoka daholo zay rehetra ataonao fa atao vitan'Andriamanitra mihitsy ny fanapahan-kevitra hoe tsy hivadika amin'Andriamanitra tsy hisaraka amin'Andriamanitra aina ny fetra anompo an'Andriamanitra iravoravo amin'Andriamanitra na mampitomany ery rendre ny zava-miseho de mifalia sy miravoravo foana manompo an'Andriamanitra mifalia eo amin'ny tombo mandrakariva ninona mitranga de mifalia manompo an'Andriamanitra foana fa ho hitanao fa tonga amin'ny fetrandro ahitan'Andriamanitra hoe tena voazaha toetra ty olo ty de anomboka anova ny tantaram-piainanao izy hitondranao amin'ny fitahina hitondranao amin'ny fanambinana fahatelo kasikana amin'izay fahoriana sy ady zay voalohany mila miala amin'ny fahotana aloha ianao faharoa Andriamanitra mety mizaha toetranao tahaka nisy zany toetra amin'ny Job fa Job tsy nivadika Davida tsy nivadika Abakoka tsy nivadika ianao koa tsy mivadika fahatelo ny ady sy ny problème zay misy eo amin'ny fiainantsika ihany koa fahoriana zavatsarotra formation famola volan'Andriamanitra tsika zany rendre manko sika rehefa tena milamina loatra ny fiainan'ny olona be fitahina tonga amin'ny daholo zay rehetra ilanisy tadiaviny de mety tena miena ny hafanam-pony miena ny etaetany ohatra lasa mangatsitsika farany de hoe aleo isaka alady maraina ihany nivavaka fa alady ariva aleo jery baolina aloha fa misy matsy satria fa tsisy problème antsony milamina amin'ny fiainana sasandray alohatsika rehefa zoma ariva midina any ambanivohitra mitsangatsangana any pefikely aloha na ihany koa hoe aleo any endasy be
hitanao tena mety hoe miena le afanapo ary zay ny mahatonga an'Andriamanitra miforme atsika mamola volatsika mba tonga ny fitiavantsika an'Andriamanitra tsy hiova mihitsy fa tokana ihany tia tsika Andriamanitra tsy ambanin'ny zavatra Andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary tsisy maova ny fitiavantsika an'Andriamanitra fa tena miredareda ao anatsika ny fitiavana azy zay zany fahatelo mety antony hoe mahatonga ny ady sy ny fahoriana eo amin'ny fiainanao formation ampatalovon'Andriamanitra aminao amola volany anao atonga anao olona tsara toe-panahy olona manano antoka fa raha mialy ety ianao de olona tafiditra any an-danitra andoka hoe vakitsika ny tantaran'i Josepha ao amin'ny Salamo 5:1 Salamo 5:1 manomboka amin'ny 7:10 zao ny ambarany tenin'Andriamanitra kasika ny amin'ny Josepha io naniraka lehilahy aloha azy izy Josepha namidy ho andevo nampijaliana tamin'ny fatorana ny tongony natao inona hono Josepha nampijaliana tamin'ny fatorana ny tongony nogadrana vy izy nogadrana vy tokoa Josepha zany ny zavatra niatra taminy nampidirana tany am-ponja nefa tsy nanao ratsy voendrikendrika fotsiny hoe nangalabadin'olona nefa tsy nanao an'izany de voatery voagadra tany amin'ny fonja de ozy hoe mandra-pahatonga ny fotoana hatanterahany teniny ny zatoetra azy ny tenin'ny Jehova naniraka ny mpanapaka hama azy eny ny mpanapaka ny vahoaka mba handefa azy nanao azy ho tompon'ny tranony izy sy ho mpanapaka ny fananany rehetra zasany mahita mihitsy hoe nampandalovon'Andriamanitra any Josepha zany Josepha moa 17 ans de namidy ny rahalahy no andevo mazava ho azy fa zaza 17 ans zany mbola tsy matotra 17 ans zany mbola tsy tena tonga ao amin'ilay fahamatora de ny forme azy Andriamanitra na lefa namidy ho andevo tany Egypte de nanombo tao amin'ny tranon'ny Farao fa betsaka ny zavatra nianarany sy ny ray sy ny tao ary zay moa ny tanjon'Andriamanitra hoe iforme ny olona ho tonga amin'ilay tena tanjon'Andriamanitra ho amin'ilay tena programan'Andriamanitra de ampandalovon'Andriamanitra formation fahoriana zava-mafy zava-mangidy eo amin'ny fiainany zany nanjohan'ny Josepha raha mandalo ady ianao dinio fa tena sao de efa nantson'Andriamanitra ianao Andriamanitra mihitsy ny te hamola vola sy hanamboatra ny fiainanao tsy mifanaraka amin'ny sainao mihitsy ny zava-misy eo amin'ny fiainanao tsy mifanaraka amin'ny eritreritra mihitsy ny zavatra andalovanao amin'izao fotoana izao fa tena mafy sady mangidy mety antony de zao mitady anao Andriamanitra miantso anao Andriamanitra forme anao Andriamanitra tahaka ny formeny an'i Josepha satria Josepha io nge misy antony lehibe antony nampandehanana an'Andriamanitra azy tany Egypte ialoha lalana an'Andriamanitra amonjy ny zanak'Israely amosary lava be zay tsy maintsy andalovany de ny formen'Andriamanitra tany Josepha ary tena hita tokoa hoe tena marina fa rehefa nampandalovana tany Josepha niova tanteraka hatramin'ny mentalité ny Josepha niova hatramin'ny fisainany niova ny toe-pony niova ny toetra raha olombelona tsotra fotsiny zao no nandalo ny fiainan'i Josepha de angamba ny zavatra tsy andriny de hoe angatsy ho tafavoaka atao mpigadrana ato angatsy hiala ato ataoko mahita faisany reny ny varitra ao andevo reny zany nge zavatra tsy adinono zany fa zavatra tadidy anao an'izao raha mialy eto de ataoko an'izao reny raha lako reny sinsisy andrindra ny tsy tian'Andriamanitra tongavan'i Josepha ny formeny azy hoe tao anatin'ny mangidy izy tao anatin'ny sarotra izy olona tsinitsinina izy zaza mbola kely izy no nentin'Andriamanitra satria misy tanjona tian'Andriamanitra hitondrana azy anapaka ny Egypta ho tonga prime ministre atao amin'ny tany Egypta inona ny zavatra nitranga tadio arina be rehefa maty ny rainy de ahoana ozy ny baiboly arojo Josepha tamin'ny rahalahiny aza matahotra fa mosy olon'Andriamanitra vao ianareo no misaina nisy ratsy Genesis 15 manomboka ny 9:20 zay ianareo no misaina nisy ratsy fa Andriamanitra kosa ny saina zany soa anao tagany amin'izao an'io zao amelona olona betsaka ho ankehitriny aza matahotra ianareo fa izao amelona anareo sy ny zanakareo madinika dia nampionina azy izy sy nanao teny malefaka mahafinaritra azy rehefa tena dinina tena lalina ihany hoe olana nisy ratsy anao mivarotra anao andevo nefa nde ankehitriny mivady manao teny malefaka aminao tena manambotamby anao tena misy antony lehibe ny antony andalovanao fizantoetra iformen'Andriamanitra anao ho tonga olo manga tsara toe-tsaina tsara toe-panahy tena olona azon'Andriamanitra ianteherana amin'ny fanatanterahana ny sitrapony zay ny mety antony andalovanao formation Jesosy ihany koa ne ambaran'ny baiboly amin'ny Hébreu 5 vakitsika Hébreu 5 andininy 7 ka hatramin'ny andininy
sivy hoy ny baiboly tamin'ny andro nofony raha nanao fivavahana sy fangatana nomban'ny fitaranana mafy sy ranomaso be tamin'izay navonjy azy tamin'ny fahafatesana izy sady voahaino noho ny fatahorany an'Andriamanitra de nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny Jesosy na de zanaka ary efa natao tanteraka izy de tonga aloha ranony famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Jesosy zany de nandalo fahoriana mafy teo amin'ny fiainany fa ambaran'ny baiboly hoe nianatra fanarahana izy tamin'izany fahoriana nentiny zany ary na de zanak'Andriamanitra aza izy de zao foana ny azy hoe niamonjy ny olombelona ny tanjony tarigetrany. Ry havanao, Jesosy koa nandalo fahoriana mafy nianatra fanarahana izy tamin'ny fahoriana nentiny mba hamonjy ny olona maro. Androany mandalo fahoriana ve ianao? Mandalo zavatsarotra ve ianao? Mety fizantoetra zany, mety efa misy anton'Andriamanitra ho anao ary zany mahatonga anao mandalo fahoriana minosy matoky fa tsy maintsy mandresy ianao. Ary zany mahatonga ny baiboly miteny hoe isaorana i Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Zany hoe Andriamanitra zany de miforme anao, mamona volanao, anananao toe-panahy tsara, hahatonga anao tena olona araky ny fon'Andriamanitra, azon'Andriamanitra ampiasainy ary zany mahatonga antsika tokony hijoro hatramin'ny farany. Farany de farany amaranako azy mety mandalo ady sy fahoriana koa ianao. Ny antony de tsotra, ny devoly ange tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringany. Ny devoly mihitsy mitondra fahoriana, mampijaly ny olona, hahatonga ny olona tena ho kivy amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Tsy avy izy ho Jesosy raha tsy angalatra sy amono ary andringany. Tsapanao ve fa tena misy fampahoriana ataon'ny Satana eo amin'ny fiainanao? Tsy takatry ny sainao avy amin'ny Satana fa mampahory anao. Androany angambany efa makareny renitsofina anao hoe Pasteur Adolphe mpanao délivrance zany foana. Fa androany mampahery anao. Raha tianao voaka mpandresy tsy maintsy mandroaka devoly ianao. Hoy ny baiboly hoe koa de maneke an'Andriamanitra manoera ny devoly de andositra anareo izy. Rehefa mandositra ny devoly mivaha ny olona. Faranako ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tantsika nda ho atsika hivavaka. Misaotra raiko ny amin'ny teninao zay nampianarina teto. Minao vetorony fahasoavana lehibe ho an'ny olona zay niaino zany. Ary ianao ampahiratra amin'ny masom-panahy ny olona, afantara ny olona ny marina, hahatonga ny olona tia kivikivy foana na hisaraka aminao rehefa mandalo olana sy ady fa nanapa-kevitra hijoro hatramin'ny farany. De mino fa ianao hitondra ny rehetra ho amin'ny fandresena, hitondra fanasitranana. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay moa dia manao fandarana eto amin'ity télévision ity isaky ny asabotsy maraina amin'ny 5:30 sy alahady maraina amin'ny 5:30 ary tsy tapaka ny fandarana fahasoanao izany. Veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi Androndrakely